dia faly manolotra miarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako ny resantsika anio zany dia ny momba ny fitaizana zaza. Nisy ray aman-dreny izay nangataka tamiko an'ity fandaharana ity ka dia atolotro ho azy ity fandaharana ity ary ho atsika malagasy ray aman-dreny malagasy rehetrarehetra izay mijery ahy amin'izao fotoana izao. Ny tsara marihana dia tsy misy ny atao hoe ray aman-dreny tonga lafatra. Raha ohatra ianao zany mahatsapa an'izay zavatra izay ny hoe tsy misy ny ray aman-dreny mahay mitaiza dia efa azo lazaina fa efa mandroso bebe kokoa ianao zany ny amin'ny hoe sarotra io zavatra io, amin'ny fahafantaranao azy zany hoe sarotra io zavatra io. Ka rehefa fantatrao fa sarotra io zavatra io dia amin'izay fotoana izay ianao no hijery bebe kokoa zany anao ezaka bebe kokoa zany ny amin'izay lafiny izay sy ny amin'ny lafiny fifandraisanao amin'ny zanakao. Satria raha ohatra ka ataonao tsy anjery maimbo fotsiny izay voalazan'ny boky fa tokony ohatran'izao sy ohatran'izao ny fitaizana zaza, tokony ohatran'izao sy ohatran'izao, dia tokony alefa any am-pianarana izy, dia tokony alefa mivavaka, tokony anao ny batemy, ny confirmation ary ny communion voalohany dia alefa amin'ny sekoly izay ty sekoly ty tsaratsara kokoa zany, ty sekoly lafo be zay anaovana investissement ho an'ity zazy ty dia tena nahavitany adidy amin'ny maharay aman-dreny mihitsy ka, ary dia saina mody foana izy amin'ny 9 izy tsy maintsy tonga ao an-trano, ary dia jerevana foana ny chambre ny sao dia mandeha midekosy, dia rehefa miverina avy any dia taiza moa ianao tsy mahazo mivoaka rehefa ohatran'izao sy ohatran'izao. Tena ray aman-dreny mahay mitaiza. Izay zany no matetika zany hoe ao an-tsain'ny ray aman-dreny zany rehefa nahavita an'izay karazana ataontsika hoe zany hoe processus ohatrohatran'izay zany izy dia rehefa avy ao izy déçu fa ohatrany tsy nahitam-bokany ny ezaka rehetrarehetra izay nivolena tamin'ilay zaza, fa ataontsika hoe zany tsy tena tamin'ny résultat izay nadrasana zany ny nandehanan'ilay zaza. Ka eo zany matetika no misy ny ataontsika hoe zany hoe fahadisom-panantenana. Etsy ilany indray zany dia ray aman-dreny tsy dia tena manao hoana ray aman-dreny izay azo lazaina fa ilay karazan'ilay ray aman-dreny tsy dia tsara fitondrantena loatra zany raha hoe eo amin'ny fiarahamonina na vanon-jaza, ary dia tsy nampoiziny rehetrarehetra fa toa zaza mipetrapetraka ary zaza manana fitokisantena na vita fianarana ambony ary dia mahay mitondra ny fiainany amin'ny ataontsika hoe fandanjalanjana zany. Mahagaga fa misy izay phénomène izay amin'ny fiarahamonina. Introduction fotsiny izay apetrako izay fa hoe tsy misy ny formule magique ny amin'ny hoe izao ny hitondrako ny hitaizako an'ity zazy ty dia zato isan-jato dia anjary ohatran'izao ty zazy ty, tsy eto hevitra diso de diso izay zavatra izay. Fa hiditsika zany ny amin'ny hoe fanadihadiana amin'ny antsipiriany zany ny phénomène ny atao hoe fitaizana. Voalohany indrindra aloha zany ny zaza iray, ny olombelona iray dia
roa zany a ny zavatra mitondra azy dia eo zany a ny ataontsika hoe zany hoe ny genetika zany hoe ny zavatra efa vitananahary zany a ao aminy zany dia eo zany a faharoa dia ny hoe ny tontolo manodidina azy izay zany a no mitondra ny ataontsika hoe zany hoe développement ny zaza iray zany ka ao anatin'ilay ataontsika hoe resaka genetika zavatra efa toetra ao aminy ao a efa voajanahary ao aminy ao a dia iny zany a tsy misy zavatra de tena hoe azonao ovana ny amin'ny momban'izay satria misy ihany koa ny ataontsika hoe toetoetra genetika toetoetra manaranaka ohatra amin'ny olombelona ny ataontsika hoe reny karazana hoe pulsion reny ny pulsion zany a dia ilay hery manosika ny olona iray zany a anao zavatra iray ka ao ihany koa ny mety karazana retina ihany koa izay manaranaka ohatra ny ataontsika hoe zany hoe ny reny retitsaina ohatran'ny dépression nerveuse reny dia eo ihany koa ny tempérament izay misy maromaro ny tempérament n'olona somary enjakenjana somary olona izay masitsika resaka ohatrohatran'izay zany a dia ao anatin'ny ataontsika hoe toetra manaranaka zany ny akon'ny manodidina indray a dia eo a ny fitaizana dia eo ihany koa ny olona izay manodidina azy ao an-tanàna ny namana ny any an-tsekoly zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia mifamahofao daholo zany a amin'ny ataontsika hoe zany hoe développement ny zanaka zany kanefa na dia zany aza dia ny zava-dehibe dia ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay no tena zava-dehibe zany ny amin'ny hoe fitaizana ka io zavatra io zany dia tsy misy afaka irehareha fa rehefa nahazo zanaka endry zanaka izay manana ny maha-izy azy sy manana ny ataontsika hoe zany fierté amin'ny maha olombelona azy dia tsy dia afaka akory iray aman-dreny iray dia irehareha fa tena hoe izy no nahitaiza etsekilany indray raha ohatra ka nahazo zaza tsy dia tena netinety loatra dia tsy afaka dia tena hoe andiso tena iray aman-dreny hoe noho ny zavatra tsy nety nataony no nahatonga ny toejavatra iray izay mitranga amin'ny zanany fomba ny fiainana daholo zay kanefa na dia zany aza dia misy foana zany ny ataontsika hoe ezaka ny amin'izay hoe resaka précaution zany satria ny olombelona iray zany dia mbola any anaty kibo zany io zazakely io efa ataontsika zany hoe misy ny fifandraisana zany amin'ireny mitondra vohoka zany izany hoe efa misy zany ny fitiavana izay mipetraka amin'ny reny sy ny zanaka mbola ao anaty kibo zany ny zaza ka efa misy karazana vokatra betsaka zany ny amin'ny hoe raha mitondra vohoka ny reny ka tao anatin'ny fitony-tsaina tao anatin'ny fitiavana no ny andrasana an'ilay zaza ary dia tao
ao anatin'ny ataontsika hoe zany ataontsika hoe ambiance zany hoe miandry ny fahatongavan'io zaza io dia zay zany aloha de efa misy tombony zay zavatra zay ny amin'ny hoe développement an'ilay zaza rehefa avy eo rehefa teraka izy de rehefa teraka izy zany moa dia misy ihany koa mbola mitoy zany izay fifandraisana amin'ny reny sy ny zanaka izay ary tsy ary tsiniavina koa ny fifandraisana amin'ny ray mpianakaviana raha ohatra ka tena ao anatin'ny fitiavana tanteraka izany zavatra rehetrarehetra izany dia anome karazana zany hoe tombony an'ilay zaza zany eo amin'ny fahatokisan'ny tena sy ny fahafahany zany miatrika ny fiainana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany ka eo zany dia efa manomboka tsaratsara zany misy foana ny hoe fanentanana hoe tsaratsara ny mampinono ny zaza zany amin'olondreny satria iny dia efa mametraka sahady zany ny atao hoe karazana hoe développement psycho-affectif ao amin'ilay zaza zany hoe manamafimafy olona kokoa zany ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka ary ny fitokisantena ho an'ilay zaza indrindrandrindra koa moa zany ny nonondreny dia misy ny vitamina betsaka indrindra amin'ny sakafo omenan'ny zaza zany ary indrindrandrindra ilay nono izay troan'ilay zaza amin'ny fotoana voalohany indrindra izay anomezanao nono azy zany dia misy an'izay karazana tsiranoka zay zany zay tena be vitamina de be vitamina mihitsy zany amin'ny fanomboan'ny fanomezanao nono an'ilay zaza ka ny nonondreny zany dia tsy misy mihitsy zany sakafo mahasolo an'izy io ary dia manome fahasalamana sy atanjahana betsaka ho an'ny zaza zany ny finonony amin'ny reny ka tsaratsara zany hoe mandrapatonga ny 6 mois zany dia allaitement exclusive zany hoe nonondreny rano fotsiny zany no omena an'ilay zaza fa io moa samy manana ny azy raha ohatra ka lay reny ohatra tsy de be nono loatra na misy koa zany ny circonstance tsy ahafahany manao an'izay ohatra hoe eo ny asa mandraraha dia tsy afaka koa hoe andeha anometsiny ny vehivavy zany amin'izay resaky zay fa raha ohatra ka zany ka mbola azo atao zany dia tsaratsara kokoa zany ny rononondreny zany eo zany izay lafin'izay fa eo amin'ny resaka fitombon'ny zaza zany dia eo no tsara mipetraka zany ilay atao hoe fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria rehefa manomboka amin'ny fitombon'ilay zaza zany dia matetika zany ny ray aman-dreny mieritreritra fa hoe io zaza io satria hoe zaza mbola kely de hoe tsisy ninona fantany de hoe tsisy ninona eniny de hoe tsisy ninona zavatra izay manafitohina azy izay de tena hevitra diso de diso mihitsy izay zavatra zay fa na zaza mbola kely na zaza mbola mandady dia efa misy sahady ny ataontsika hoe fihetsepo na sentiment ao aminy izay tokony ho fatarinao ray aman-dreny satria rehefa mitomany ny zaza dikan'izay dia misy zavatra tadiavina ka ianao zany tokony mamantatra ino ny zavatra tadiavin'io zaza io dia tokony amin'izay fotoana zay jerevanao sao de mipipi ao anatin'ny kosiny izy satria manelingely azy zany zavatra zany ary jerevana koa sao de nona izy
jerevana izy a sao de magetaeta jerevana sao de misy zavatra mety manelingely azy ohatra any amin'ny tenany any a zany zavatra rehetrarehetra zany a de tokony ho jerevana akaiky daholy fa tsy tsara ny mamela zaza mitomany ela be loatra zany, tsy tsara satria misy vokadratsiny a amin'ny ataontsika hoe amin'ny fatokisantena ny zaza rehefa lehibe zany zavatra rehetrarehetra izany ny hoe tsy nienoina izy ary tsy nojerena firy zany a ny zavatra izay nitakiny ka betsaka zany a ny hoe zavatra izay a tokony asiantsika ray aman-dreny a omentsika ny attentiontsika bebe kokoa zany amin'ireo zaza ireo satria ny karazana fitrangan-javatra madinidinika izay matetika negligentsika ray aman-dreny raha ohatra ka hoe misy zany a ny zaza izay alefanao ohatra any am-pianarana dia tokony foana ianao zany a mijery akaiky ny sentiment n'io zanakao io, manontany azy matetika nanahoana ny tany am-pianarana, tsara fanahy taminao daholo ve ny ankizy tany am-pianarana, tsara fanahy ve ny mpampianatra ary ny ankizy ve tsy misy mampijaly anao, matetika zany zavatra zany a de tsara anontaniana ny zanakao satria rehefa manomboka tsy dia mazoto mandeha mianatra izy dia rotsakazo ve no andeha tonga de anerenao anazy andeha hianatra sa ny mijery akaiky manontany azy hoe sao de misy zavatra manelingelinanao any am-pianarana, sao dia misy ankizy mampijaly anao any am-pianarana, izay karazana contact sy confidentiel zay zany a dia tena zava-dehibe mihitsiny amin'ny fifandraisanao ray aman-dreny amin'ny zanaka satria tokony ianao ray aman-dreny zany a manao a an'izay hoe atokisany ianao, zany hoe ianao zany tokony mba ho olona afaka hiaino azy eto ambonin'ny tany raha ohatra ka misy ny problemany, ny zava-misy nefa dia rehefa diso masika be loatra le ray aman-dreny tsy azo resahana dia manafina lay ankizy, zany hoe tsy sahy mitantara zany a ny hoe inona ny problemany a any amin'ny toerana ianarany any a dia izay zavatra zay lay hoe tsy fifampitokisana satria raha ohatra ka ny zanakao ohatra tevatevainao foana ny hoe ty zaza tsy misaina zaza maditra ny kapoka koa zany inona minisy ty teo a ny fikasian-tanana dia tsy dia zavatra pratika mety io zavatra io, zany hoe ny aty amin'ny Amerika Avaratra moa zao ohatra koa sy ny any Eropa dia efa rarana mihitsy zany ao anatin'ny lalàna ny tsy mahazo mikasy tanana ny zaza fa atao foana zany amin'ny resaka hoe conversation ny fireglena ny problème rehetrarehetra fa ny any Madagasikara zany izay lafin'izay zany aloha dia ohatran'ny mbola tsy ao anatin'ny regle ny fiarahamonina zany zay zavatra zay raha ny fijeriko azy fa hoe io zaza io zany a dia mbola kapohana kanefa tsara fantatsika fa ny conséquence ny atao fikasian-tanana dia midika zay zavatra izay ohatrany hoe fanam-pepona zany ka raha ohatra ka ny zanakao zany a tsy nizarinao tamin'ny resaka hoe conversation, zany hoe fifanazavana, zany hoe mba tokony hoenoinao ny heviny fa raha ohatra ka hoe
raha vao misy izany ny zavatra tsy mahafaly anao ataony dia tonga dia ny fehikibo na ny ratsakazo no mandray azy dia izay zavatra zay mahatonga karazana zany hoe fanampepona ho aminy zany hoe rehefa lehibe zany io zanakao io dia na izy amerina an'izay fikasihan-tanany zay amin'ny fiainany izany hoe amerina an'izay satria eritreretiny fa zay no mety ireglena problème amin'ny olona zay manodidina azy na anjary zaza voapepo izany hoe zaza olona zany tsy say milaza ny heviny satria zay foana no hitamberina ao anatin'izay hoe raha vao milaza ny hevitra na mba manohitra amin'ny zavatra tsy rariny dia iny kapoka nahazo anazy iny zany no mitamberina ao anatin'ny sainy dia olona voapepo foana zany manaiky lembenana manaiky mitsindry azo lena izay no omaninao amin'ny zaza kapohana ny zaza izay tsy hinoina fa tonga dia anaovana préjugé ohatra mba sendra nivoaka ohatra zao i kalakely io moa zany le fifandraisana rehefa manomboka eo amin'ny adolescente eo zany ny ankizy dia iny amin'izay le manomboka lay disadisa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ny hoe tsy mahazo mivoaka dia iny zany tsy azavainao aminy inona ny antony tenenanao fa tsy tokony hivoaka izy sa ordre fotsiny kanefa raha ohatra ka hoe ordre tsy misy izany ataontsika hoe justification mazava ny momba ilay ordre dia izay lay zanakao no anaiky lembenana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana rehetrarehetra izay atao azy ordre tsy mampandroso tsy mampandroso ny firenena zany afaka manao zay tiany atao zany ny rehetrarehetra zay anatin'ny pouvoir satria ny akabeazan'ny olona ao amin'ilay firenena dia olona voapepo olona azo ampanginina amin'ny alalan'ny violence raha ohatra ka tsy mandray an'izay hoe fahazaran'izay ianao mampiresaka an'io zaza io na io zaza kely io efa afaka miteny io efa afaka miteny io efa afaka miteny ny sentiment efa afaka miteny ny zavatra miseho any am-pianarana anontanianao foana ny zavatra rehetra izay miseho any am-pianarana indrindrandrindra isika aty amin'ny tany vaventy dia ilaina dia ilaina ny fampiresahana ny zanakao satria ny volokoditra tsy mitovy izany zavatra rehetrarehetra izany dia mety izy sakatsakana amin'ny fifandraisany any amin'ny any am-pianarana ka tokony ho fantatrao tsara zany zavatra rehetrarehetra izany ampiresahanao ny zanakao ny zava-misy any ka avela izy izany hanana tsara zany ny atao hoe fitokisana anao fa raha ohatra ka hoe zaza no pepopeponao foana tsy avelanao miteny mazava ny heviny dia tsy resaka aminao mihitsy ny problemany izy nefa zany zavatra izany dia zavatra tena mamoa fady satria rehefa tena sendra problème tena sérieux zany izy amin'ny fiainana dia andesany izy iresoudre an'io problème io any badibadika any na miaraka amin'ny namany na ohatran'izay zany fa tsy say akory izy zany hiteny aminao ary indrindrandrindra ny zava-doza zany rehefa tsy mampiresaka ny zanakao ianao dia eo izy ilay betsaka ny zanaky ny olona ty zany indrindrandrindra ny zanaky ny mainty hoditra izay mipetraka aty amin'ny tany vaventy dia
tsy te andeha any am-pianarana intsony ary miala ny fianarana indraindray tsy fantatry ny ray aman-dreny zany zavatra zany hoe ay olona efa tsy mandeha any am-pianarana intsony ny zanany noho ny mety misy ny resaka fanavahana any am-pianarana kanefa izy tsy say akory na ny resaka nyjany amin'ny ray aman-dreny satria ngamba mety rehefa mitenen'izany amin'ny ray aman-dreny dia moramoray ny ray aman-dreny fotsiny ny problème rehefa misy zavatra hitaraina ny zanakao aminao dia miaraka mamahany olana aminy ianao tsy tokony mihitsy zany ho tsinitsoniavina ny fitaraina ny zaza raha ohatra izy miteny mitaraina ohatra aminao fa misy maniratsira azy any am-pianarana misy ataontsika hoe mandrangitra zany miaraky ny vocabulaire ohatra zao hoe ny zanakao somary fohifohy ohatra dia fohy noho ny ankizy rehetra any am-pianarana ohatra na hoe matavy be raha ohatra hoe hoarina amin'ny ankizy any am-pianarana izay zavatra zay dia efa karazana blessure ao amin'ny ankizy izay hoe tsy mitovy amin'ny hafa zay izy kanefa izy zany mbola tsy manana ilay fahamatorana ny amin'ny hoe anaiky an'izay karazana tsy fitoviana zay izany hoe mbola marefo zany ny karazana fitokisa-tena ao aminy sy ny fahamatorana anaiky an'izay différence izay dia mba mitaraina aminao izy ohatra hoe zaho dia omen'ny olona surnom any am-pianarana hoe le petit ohatra tsy tokony ho minimizenao mihitsy tsy ho tsinitsiniavinao izay fitaraina an'izay ka mamparatra ny foko zany zavatra zany raha ohatra izy mitenenao an'izay dia inona ny tokony ataonao ray aman-dreny amin'izay fotoana zay dia ny miaino azy ary dia manazava aminy ny hoe isasiza daholo moa zany ireo miteny aminao hoe ianao dia le petit ianao dia fohy isasiza daholo reo ankizy ireo dia miteny izy ianina manontany ianao tonga lafatra ve ianina ny tenen'izay ikoto ohatra tonga lafatra ve izy inona ny zavatra koa hitanao mba tsy mety any aminy ikoto tsy mahay ninnininy hitanao zay ianao ve tsy aleonao ve fohy toy zay tsy mahay ninnininy ohatrany koto dia ibema ohatra ibema koa ny tena mpanany any dia inona ny zavatra hitanao any amin'ny bema voretra hitanao zay ka ny olona rehetrarehetra dia tsy misy tonga lafatra dia zay no teneninao amin'ny zanakao fa ireo olona mpandrabiraby anao ireo dia olona misy zavatra feniny ao aminy zany manana ihany koa izy zavatra tsy mety ao aminy dia izay no antony adrabirabiany ianao ka ianao tsy tokony hanambany ny tenanao amin'izay zavatra zay fa ianao koa mba manana ihany koa ny zavatra tsara ao aminao ianao dia manam-pahaizana ianao dia misaina ianao dia atoro azy zany hoe inona ny qualité ka amin'izay fotoana zay dia mbalazao azy koa rehefa misy mandrabiraby azy hoe ianao dia toy izao dia mbalazao azy koa hoe teneny koa sy zavatra hitanao fa tsy mety any amin'ny hafa raha ohatra moa ka hitanao fa tsy voarafina ilay problème dia amin'izay fotoana zay dia tsaratsara kokoa ianao zany raha ohatra ka hitanao zany fa tena manembatsembana ny zanakao ny fandrabirabiana azy ka mety hanembatsembana ny fivoarany ao amin'ny resaka fianarana sy ny ana dia afaka ianao manatona ny mpampianatra ary dia miresaka amin'ny mpampianatra hoe misy zavatra ohatraohatran'izao zany mahazo ny zanako asana mba afaka anampy ianao amin'izay resaka izay
dia amin'izay fotoana izay zany a ny mpampianatra mijery akaiky an'io zavatra io a ary dia iteny an'ireo a mpandraborabon'ny zanakao a hijanona. Zay zany a dia karazana ohatra zany a ny amin'ny hoe mila jerenao akaiky ny complexe izay mety mipetraka ao amin'io zanakao io ka anembatsembana ny fitokisan'ny tena rehefa any aoriana, ary dia apetraka ao foana amin'ny zanakao fa hoe azo ny anteherana ianao rehefa misy zany a ny problemany, ary dia ny fahaizanao a mandinika ny hoe inona ny zavatra hain'io zanakao io, inona no talentany, inona ny zavatra tiany manao azy, tia manao sary ve izy, dia mba jerevanao akaiky hoe inona ny sary ataony eo a. Ny fifandraisana koa zany rehefa hoe miresaka aminao izy a dia tokony zany ianao a mampiseho fa miinteresse anao a ny zavatra resahany, fa na inona asanao amin'ny ordinateur sy ny hoe asa ambony izay iandreketanao a dia tokony foana ianao mampiseho aminy fa misintéresse aminy ary misintéresse amin'ny fiainany sy ny zavatra izay lazainy anao. Fa ny tena poizina dia ny hoe rehefa mba tonga izy a andeha hiresaka aminao na mba hoe hitantara zavatra na hitaraina aminao a dia ny hoe asa manelingely lahy ty fa tena sahirana mafy mihitsy zao, na inona zavatra ataonao ao anatin'ny ordinateur io ka izy tonga mba hiteny zavatra aminao na mba hitaraina aminao a dia ajanony kely aloha ny ordinateur a ary dia ampiseho aminy fa miaino azy ianao. Zay zavatra zay a dia manampy betsaka zany a an'ilay ankizy ny amin'ny hoe développement zany, ary indrindra koa zany a dia ilay fanampepona zaza tsy mahay ninonino. Jereo ny bulletin ny koto izy mahazo moyenne ambony, ianao ohatran'izao zany rehetrarehetra zany a dia zavatra manakatsakana ny fitokisan-tenan'ny ankizy zany zavatra zany. Ka rehefa hitanao fa tsy dia tsara ny notiny a dia ny mampirisika azy a anao tsaratsara kokoa, ary dia manontany azy hoe inona ny problemany a tamin'ity nazahoany a ny ty karazana matiera ity zany a nahoana no ambany. Ka amin'izay fotoana zay a dia aty moa aty amin'ny Amérique du Nord dia misy foana ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra, zany hoe ny mpampianatra zany a miteny foana aminao ray aman-dreny a ny momba ny fahitan'ny zanakao a sy ny momba ny hoe inona ny ezaka mbola tokony atao a sy ny sisa zany. Ka amin'izay